Zany miarabantsika rehetra aminaran'i Jesosy amin'ity andro an'ity izay mbola mino tompo antsika. Fampisara indray tsika androany dia mino foana fa manana anjara ianao. Amen. Dia koa mino fa manana anjara fa tsy ianao rery fa manjary mampiantoka fa miaraka mahazo tsika. Azo kely namana samy mahazo tsika. Tsika makisotra masina meloazy zany. Fakitsika ny Jaona toko 5. Jaona toko 4. Dia nalimy fa 7:30 no andeha hojerentsika. Jaona toko 4 nalimy fa 7:30 fa 7:40 naraka Jesosy. Zay rehetra omenina raiko ahy no manatona no anatona. Ary zay manatonay dia tsy mba lavoko mihitsy. Fa tsy nidina avy any an-danitra mba hanao ny sitrapoko, fa hanao ny sitrapony zay naniraka. Ary zao sitrapony zay naniraka dia tsy amelako isovery zay rehetra nomeny, fa tsangako ny ray izy amin'ny farany. Fa izao sitrapony raiko dia nahazo zay rehetra mijery zanaka ka mino azy fiainana mandrakizay, ary sao anangana azy amin'ny andro farany. Amen. Romana 5. Romana 5 andeha mifaraky amin'ny 20 manomboantsika azy. Toy izao vaky ny teny aminaraka Jesosy. Ny mpanefy vilany fa tsy manam-pahefana amin'ny tany manga, ka ny vongany iray ihany nanaova ny zavatra samihafa. Ny ray ho hajaina ary ny ray atao tsinitsinina. Sahoana kosa raha Andriamanitra na dia tehany eo ny fahatezerany sy ampafantatra ny hero azy, dia be fariboka nandefitra tamin'ny izay fanaka ny fahatezerana vovoatra sombana, ampafantarana koa ny arenany voninahiny amin'izay fanaka ny famirapo izay namboariny rahateo azo voninahitra. Ary farany Hebreo 1:10 dia fakitsika ny 4:20 anaran'i Jesosy. Finoana no nandavan'i Mosesy tsy atao hoe zanaky ny zanaka vavan'ny Farao rehefa lehibe izy. Mifidy izy mantsy iara-mitondra fahoriana amin'ny olon'Andriamanitra, toy izay anana fifaliana vetivety amin'ny fahotana. Nanao ny fanaratsiana ny Kristy ho harena be lavitra noho ny zava-tsoa Egypta, satria nijery ny famalitsoa izy. Finoana nandozany any Egypta ka tsy natahorany ny fahatezerany mpanjaka, fa naharitra toy ny mahita izay tsy hita izy. Amen. Reo tenin'ireo no horaisitsika tsikelikely eny an-dalandalana eny
fa ny lohahevitra izay omeny tompo antsika androany a dia ny hoe manompo ny tompontsoa an'Andriamanitra na tsara na dikatsika ny teny frantsay a dia servir l'intérêt de Dieu, manompo ny tompontsoa an'Andriamanitra. Misy hatry ny fony vao noarina izao tontolo zao a dia ny zavatra fahendrena goavana indrindra hitantsika izay nataon'Andriamanitra dia ny fandaminana, ny fahaizany mandamina ny zavatra rehetra, ny fahaizany mametraka amin'ny toerany ny zavatra rehetrarehetra izay tokony ho amin'ny toerany. Zany hoe ohatra hoe misy karazana biby tsy zay moa zava hoe ny foroniny aloha ny mazava ohatra dia rehefa ary ny mazava dia zay izy vao nanasaraka ny mazana sy ny mazava, dia zay izy vao nanasaraka ny tany sy ny ranomasina, dia zay vao namorona ireo karazana biby maro isan-karazana izy. Zany hoe fa fandaminana, fahendrena goavana be, fametrahana amin'ny toerana ny zavatra rehetra izay tokony mipetraka amin'ny toerana. Raha ohatra Andriamanitra ka hoe namorona fotsiny azo sao dia hoe vorona fotsiny efaso tonga dia ampisano ranomasina, misy liona, misy olombelona tsy nasiana mazava safosafo tao ka liona ny safosafo ny verivavony efa ka le amina liona be iny efa maneny zay hoaty Andriamanitra ho satria maty. Fa le zay misy fahaiza mandamina, misy fametrahana amin'ny toerana ny zavatra rehetrarehetra izay nataon'Andriamanitra. Fantatsika tsara hoe rehefa nanota ny olombelona dia nasolokizako le teo hoe dia misy eta ohatran'izay koa napetrak'Andriamanitra. Reto aloha ny voalohany dia mpiny manaraka, dia mpiny manaraka, dia mpiny manaraka, dia eto ambany asa famoronana rehetra. Misy Andriamanitra, misy zava-boary an-danitra, misy ny olombelona ary eto ambany manaraka eto ny asa famoronana rehetra. Rehefa nanota ny olombelona dia fantatritsika tsara zavatra nitranga hoe nisy ny fahotana, nisy ny fahafatesana ara-panahy. Fa anisan'ny vokatra ratsy ny fahotana ihany koa ny fiovantoerana teo amin'ireo zava-nisy izay noforon'Andriamanitra. Tsara hoe nisy transformation na position be da be tao anatin'ilay izy ny fikorontanana. Rehefa nahary ny olombelona izy dia mindaontsika amorona olombelona tahaka ny endritsika, ataontsika manapaka amin'ny zavatra rehetrarehetra izy mpanjaka sy ny sisa rehetrarehetra zao. Fa rehefa nanota ny olombelona dia inona ny zavatra notenenin'Andriamanitra voaozina ny tanony aminao. Fahoriana no ihinananao ny vokany mandram-pialanao eto ambonin'ny tany. Fa vovoka ianao ary otovovoka ary hoaninao ny anana famboly. Inona moa ny dikan'izany raha lasa nandafy ilay olombelona noforonina ho zava-boary ambony dia lasa nivadika ny position, lasa nivadika ny toerana. Ary ny conséquence na ny fiantraikany iny fivadian'ny toerana iny dia misy fiantraikany ihany koa any anatin'ny fotosainan'olombelona. Lasa misy karazany zavatra be dia be anatin'ny fiarahamonitsika dia mahita an'izany saranga maro isan-karazany ohatra. Ny olombelona hoe foron'Andriamanitra hitovy daholo fa ny fahasamban'ny fiarahamonina no lasa mitondra karazana saranga. Lasa misy ambony, lasa misy ambany, lasa misy ihany koa ilay ataontsika hoe complexe de supériorité, complexe d'infériorité. Raha vao manamanana kely dia aderaderan'ny olona rehetrarehetra iny atao complexe. Misy vao misy zavatra kely dia efa any. Ny sasany koa misy an'ilay ataontsika hoe manavary complexe akory. Vao miady dia mitatataka tsy mahay milamina mihitsy, mamiady milamina ao anatin'ny tokantrano, tsy maintsy aderaderan'ny olona rehetra. Atarainao daholo sekrean'ny mpandriana sy any dakozia sy any tsy fantatra. Zany zavatra zany fikorontanana daholo, fikorontanana.
Ijerenao ny impact amin'izay le izy ao anatin'ny fiainana olombelona, ny zavatra mitrango ao anatin'ny fiainana olombelona. Rehefa seho zany zavatra zany dia hitantsika daholo vokatra rehetrarehetra manomboka amin'ireny tantarany hoe tilikambony Babela ireny. Nanamboatra tilikambony Babela ny olombelona satria efa mikorotana ny anatiny any dia matahotra ny zavatra mitranga rehetrarehetra. Dia matahotra izy sao dia Andriamanitra efa nanao promesy fa isy foana maraina dia isy foana hariva mandra-patapotry ny tantara, fa tsy mino an'izay ny olombelona dia lasa izy nanao tilikambony Babela. Dia manao zavatra be dia be mihitsy olombelona io vokatr'ilay fikorontanana toerana izay misy eo aminy. Dia misy zavatra simba be dia be ny moral na olombelona, misy zavatra simba be dia be. Ny vola lasa ny vola moa zany maro hoe tsisy vola tamin'ny andron'ny Adama sy Eva, fa hitanao hoe fikorontanana tany anaty ny lasa miteraka zavatra be dia be mihitsy ao anatin'ilay tontolo-piainana sy ilay tontolo-piainan'olona. Dia ilay olombelona izay natao hotompony ny zavaboary dia lasa manompo zavaboary. Raha ohatra ka hoe atao hoe tamin'ny andron'ny Adama sy Eva dia efa misy vola ohatra, dia ny vola tokony nanompo andra olombelona. Fa jereo fa vokatr'ilay fikorontanana anatintsika olombelona dia lasa manompo vola ny olombelona. Lasa vao maraina izy vola ny tebavina. Matin'ny miary rano izy no iza, tsisy vola no ny anaranareo Israel. Matin'ny miary rano izy no ny vola, miady izy no ny vola, mifanditra izy no ny vola, tsy mifampiteny izy no ny vola. Fa tahaka ny ahoana fikorontanana, etsakake tsy misy tribunal dia afaka mijery ianao ohatranana problema rehetrarehetra ao. Fa sila folo isan-jato reo isabola. Efa ny amin'ny resaka hoe fitsarana resaka inona reny, resaka mariazy, resaka tokantrano ngamba, izay vao miova hoe 500 isan-jato. Ao foana izy voatsoinao izy tsy maintsy président foana, président. Na vao misy fikorontanana dia anontany efa tsy maintsy ao. Le izy vavan'olombelona tena izy tsy resabola mihitsy le izy. Efa tena resabola le izy. Zay, resaka tolotra. Zavatra zany tafiditra tao anatin'ny fon'ny olombelona. Zavatra zany virus tafiditra tao anatin'ny olombelona. Dia zavatra io no mibaky ny any anatin'ny tsirairay avy. Ny fomba fiteny tsirairay avy, ny fomba fihetsiky ny tsirairay, fomba fisaina ny tsirairay, voabaky io izay zavatra izay tao, voabaky io ilay fahalovana izay miainga avy tany amin'ny Adama sy Eva dia miovana teraka. Ary tenenan'ny apôstôly Paoly hoe miova fanavaozana saina reo, ampatarina reo sitrapon'Andriamanitra. Fa zany zava-misy atao tontolo iainantsika. Niova ny olombelona. Lasa mpanompo n'ilay zavatra izay tokony hanompo anazy. Le toerana zany ohatran'izao fipetra ny tiany olombelona dia atao mbany ato ilay zavatra rehetra izay besoin, ny zavatra ilaina. Men'Andriamanitra azy daholo izy ilaina. Atao saheteny izy hoe voankazo rehetrarehetra. Tsy mila nanao zavatra bebe ndray Adama namboly paiso tao, paiso efa nambofoan'Andriamanitra no namorona azy. Manondraka ny asangia. Tsy nikarakara n'inona izy tao tonga dia reo vonona tao dia hoano atao izay mety mahafinaritra entin'ny olombelona tia zavaboary tia Andriamanitra. Na olombelona natao hanompo an'Andriamanitra. Fa rehefa mikorotana ny toerana lasa manompo an'ilay zavatra ambany olombelona. Dia mikorotana ihany koa lasa Andriamanitra indray. Rehefa tsara amin'izay ilay sary mahiditra mifetana isika. Ilay fotosainan'ny olombelona amin'izay voova sy transforme. Dia izy manompo an'ity ny Andriamanitra dia davy ny hanompo anazy. Zay ny tian'ny olombelona. Raha tia mivavaka ny olona dia benino azy, tantarao azy. Raha mivavaka ianao, anao azy anao Andriamanitra. Ikarakaranao izy, tsy tiany ianao malahelo lava, tsy tiany ianao ohatran'izao, tsy tiany ianao ohatran'izao, ny sitrapon'ny anao dia sososososao. Mitsongoloka ilay toerana.
lasa Andriamanitra miverina amin'ilay titritsika manompo ny aintera mitorotso andraolombelona. Dia raha olombelona mitady izay masoa azy manompo an'iray fahariana zavaboary ambany kokoa zay izy ihany nahary azy raha ny tena marina ny resaka vola io. Lasa mivadika ny toerana. Miankana ny anatina fiangonana dia ena zavatra hitantsika fitorinany zany famadia fivadiany toerana izany. Tsy mametra ny olona tsony resaka rahabola zany anatina tontolona fiangonana kely. Tsy mahay azy zany. Ny taona 20-20 mbola tsy tena sa izy. Fa n'izao fotoana iainantsika izao ary anatina tontolona fiangonana resabola. Dia averiko eto ilay izy tsy hoe resaka vola zany fomba fiteny. Izy tsy tena hoe vola tena vola mihitsy izy. Efa tonga ny anatin'ny fon'ny olombelona ny fahalovana. Tsy tonga moa zany fa ao mihitsy ilay izy, ao ilay izy fa mitady lalana fotsiny izy ivoahana. Dia Andriamanitra lasa mpanompo ny sitrapony amin'izay. Andriamanitra lasa fitaovana ahazony izay ilainy amin'izay. Dia manao zavatra anankiray izy hanetsehana an'Andriamanitra. Ozy ilay rahalahy anankiray izay Andriamanitra dia ozy izy tsy tahaka ny génie ao anatin'ny lampy ho an'izay mampanarakaraka ilay zavatra dia mahafantatra an'izany. Izy an'ilay génie ilay frotena lampy dia mivoaka avao izy dia manolony ianao hoe izao avy ny ilaiko dia omeny tsy tanteraha izy dia tavina. Andriamanitra ankehitriny ohatran'izany ozy izy ilay rahalahy anankiray. Fa zany mihitsy ny fanaon'ny olombelona ankehitriny satria nanino misy fahalovana ao anatiny. Mivavaka ny olona fa tsy rava ny fahalovana ao anatin'ny fony. Fa izy ratsy ihany mbola ratsy. Inona ny atao hoe ratsy mitsongoroka ny toerany tsy mandeha amin'izay loany. Zavatra ampianariko ny vady rehefa manao formation na tokantrano dia izao. Zavatra ray ihany ny problema ao anatin'ny tokantrano ary zavatra ray ihany ny vahaolana ao anatin'ny tokantrano. Ny problema tokantrano dia resaka position ary ny vahaolana tokantrano resaka position. Fô tsy mandeha amin'ny loany ny position ao anatin'ny tokantrano. Ozy ny tenin'Andriamanitra ny boky Korintiana 7:7 ny vehivavy ny lehilahy ny lohan'ny vehivavy rehetra ary Kristy ny lohan'ny lehilahy rehetra. Raha vao mikorotana ireo tena ireo dia mikorotana ny tokantrano. Raha tiana ilamy tokantrano io dia averina amin'ny lohan'ny fotsiny izay position teo zay dia milamina. Dia takizay ihany koa ny olombelona. Vao mikorotana amin'ny position Andriamanitra olombelona zavaboary korotana zavatra rehetra. Rehefa rétabli ny position Andriamanitra olombelona zavaboary lamina zavatra. Nokahitra lalindalintsika ao anatin'ilay izy. Rehefa mamaky amin'izay tsika atao anatin'ny tantara. Eo lazany afaka mitory, afaka manambara zavatra be dia be. Ozy hoe vokatry fahalovana ao anatin'ny olombelona dia nanotory teny avy ara dia lasa niovana anaraka an'ilay fahalovana azonao ve? Lasa niovana anenjika an'ilay besoin, analyse des besoins. Zany ny anaranay tamin'ny management tamin'ny mbola ambanianatra. Misy zavatra analyse des besoins rehefa anao business ianao dia analysenao ina zavatra ilain'ny olona. Fa tsisy olona mihitsy tonga dia anao business dia tsy fantatra mihitsy hoe ilain'ny olona ve ilay ataonao io sa tsy ilain'ny olona. Io tonga dia rakitra fotsiny efa sorandaha. Nao bisikileta misy pneu anankidimy dahoary. Tsisy fandinihana mihitsy hoe ilainy zany sa tsy ilainy. Fa analyse des besoins. Dia takizay ihany koa ny fivavahana. Lay fo misy fahalovana dia mivavaka ny olona fa ilay fahalovana no mibaiko anazy. Azonao izany. Mivavaka ny olona fa ilay fahalovana no mibaiko anazy. Mitory teny ny olona fa ilay fahalovana no mibaiko ny teny izay avoakany. Tsisy mipoka koa ny amenina raha vao tsy mandeha araka izay ianao zao tomporery ihany no eo fa tsisy mamary zany ianao. Raha vao teny tsy mifanaraka besoin-n'olona notorinao eo. Manareo tateoria indrindra mety tsy mahafantatra an'izy fa misy fotoana fahazara tamin'ny ankizy ary manompo tamin'ny zany fotoana ataontsika manao séminaire. Dia séminaire ataontsika ilay lazaim-poly eo amin'ny file mpianina toko fahatelo iny zany ny aretako ho fakiatoka rehetra. Dia ny olona rehetra dia mivoaka ny anaran'ny Andriamanitra. Dia ny olona rehetra dia mivoaka ny anaran'ny Andriamanitra. Dia ny olona rehetra dia mivoaka ny anaran'ny Andriamanitra. Dia ny olona rehetra dia mivoaka ny anaran'ny Andriamanitra. Dia ny olona rehetra dia mivoaka ny anaran'ny Andriamanitra. Dia ny olona rehetra dia mivoaka ny anaran'ny Andriamanitra. Dia ny olona rehetra dia mivoaka ny anaran'ny Andriamanitra. Dia ny olona rehetra dia mivoaka ny anaran'ny Andriamanitra. Dia ny olona rehetra dia mivoaka ny anaran'ny Andriamanitra. Dia ny olona rehetra dia mivoaka ny anaran'ny Andriamanitra. Dia ny olona rehetra dia mivoaka ny anaran'ny Andriamanitra. Dia ny olona rehetra dia mivoaka ny anaran'ny Andriamanitra. Dia ny olona rehetra dia mivoaka ny anaran'ny Andriamanitra. Dia ny olona rehetra dia mivoaka ny anaran'ny Andriamanitra. Dia ny olona rehetra dia mivoaka ny anaran'ny
Otsika masinena dia ataontsika hoe ny fatiantoka miaraka amin'ny Jesosy. Atao andramana jery ny firy nisain'ny olona ohatsy. Izany mitoriana. Mandeha atao amin'ny radio anankiray dia izy dia atao amin'ny radio. Fa mandeha zavatra ohatr'izany mitorianareo tsisy. Dia ny olona atao zavatra ohatr'izany dia nareo atao zavatra hafahafa be mbola tsisy mitori ohatr'izany. Ny olona mikorotana ilay position dia misy fahalovana ao anaty. Ary izay fahalovana izay no mitarika azy hanao ny zavatra rehetra. Izy zany tsy mitady izay irétablisy avana ilay position spirituelle. Azonao ve zany? Tsy tediavin'ny olona ny ampiverina ilay position eo anatrehan'Andriamanitra. Fa ny tediavin'ny olona dia anaraka n'izay fahalovana ao anatin'izay daholy tolomonde ny olona rehetrarehetra. Ny zava-misy rehetrarehetra. Tiana no poasy daholy. Tiana no poasy daholy. Naboarina fotsiny ilay izy ohatran'izao fa reny dia samy daholy ao anaty. Raha te ho tahiny ianao dia zao ny lakile. Raha te ahomby ianao dia zao ny lakile. Eto tiny dossier entina hiambavaka fa zao. Asiana mositra, asiana telo, asiana fitsofandrama, asiana zao. Misy mamoromporona zavatra maro isan-karazany mihitsy. Ty zavatra ty tena mi-existe ao anaty internet. Fa amin'izao fotoana izao kristiana efa manana boutique en ligne. Satria inany amin'ilay boutique en ligne misy costard ao, dia misy blouse en cuir ao, dia misy hitanareo rehefa mijery mpitory-tena nareo ka izy mitazotazona mouchoir zay atao amin'ity micro an'ity ohatr'izao. Amidy iny midika. Nareo zany tsy kopelesy everinareo mafana tsemboka iny amidy iny. Fa tsy amafana tsembohany zany ny asan'iny. Vo izy mitazotazona mouchoir zay ny tsy tazomoko mazany. Amidy ny dikany. Le blouson amidy fa tsy tonga dia izy rehetra apana itezana paramoso. Misy fahalovana mipakon'olona ao anatin'ny fo. Zao amizay raha lasina bava anatin'ilay tontolo rehefa mijery amizay ianao ohatrany ahoana amizay raha filazantsara tena izy kosa sy zavatra tena sitrapon'Andriamanitra voarakitra atao amin'ity baiboly ity. Io nijerentsika ianao tantaran'i Jesosy io nijerentsika ihany koa tantara Mosesy. Fa rehefa tonga ny filazantsara, rehefa tonga ny fanovana, rehefa tonga ny rétablissement fampiverenana amin'ny laoniny. Natao fibebana dia tsy fialana amin'ny taona sy ny fitsangajangana sy ny fahazaran-dratsy sy ny tsy fantatro rehetrarehetra fanaovana akanjo modina fanaovana tsy haiko zay définition na olombelona tsy zany natao fibebana. Natao fibebana dia famerenana amin'ny laoniny. Raha ohatra zany ka ny position normale n'ity baiboly ity mitsangana ohatr'izao dia nanao ohatr'izao izy avy eo. Natao hoe mibebaka ilay baiboly naverina tamin'ilay laoniny menaka ohatr'izao position d'origine. Fa io afaka matory ohatr'izao io dia miova fotsiny fomba fanaony rehetra. Zay ny ankamaroany ny fibebahan'ny olona le fo le position tsy tafaverina. Tsy tafaverina ilay izy. Dia ny antony ny anaovan'ny olona zavatra rehetra dia mitovy tanteraka ny tontolo-mpivavahana hafa. Amin'ny tontolo fivavahana malagasy ny tsy azo hohanina ny henan-kisoa. Inona ny antony? Mampiditra problema, mampiditra tsy fantatra. Rehefa fivavahana hafa indray tsy azo atao zao, tsy azo atao zao dia arahana daholo izany. Mba tsy azoko olana, mba tsy azoko problema, mba azoko fitahina, afahako mahazo an'izao, afahako mahazo an'izao. Ataon'ilay olona ilay zavatra fa le ao anaty tsy miova, le position tsy miova. Ny filazantsara dia mamerina antsika amin'ny position d'origine tokony misy antsika Andriamanitra olombelona zavaboary. Zay ny asana filazantsara. Ny filazantsara dia mamerina anao eo amin'ny toerana tokony misy anao. Inona ny toerana tokony misy anao? Iverenantsika tsikelikely amin'izay ny verset Romaina 12:6. Tanamanga ny toerana tokony misy asena. Tanamanga ampiasain'Andriamanitra arak'izay ilany azy. Tanamanga anatanteraka ny inona ho zay tsika tao tamin'ny lohateny tombotsoa an'Andriamanitra. Tsy Andriamanitra natao anatanteraka ny tombotsoantsika. Fanambarana teo tsara ohatra hoe ina sitrapon'ny raiky izay niangatra ny azo zay rehetra anjera zanaka ka mino azy fiainana mandrakizay ary zanaka anazy any amin'ny andro faly. Zay ny anazy.
Fa ny ankoatran'izay amin'izay servir l'intérêt de Dieu. Hoy Jesosy nalaza za tsy tonga anao sitrapoko fa tonga anao sitrapono zay nanelaka. Lay Jesosy Kristy zay lazaintsika fa velona ao anatintsika. Lay fanahy Kristy zay lazaintsika fa noraisitsika dia fanahana mpanompo ny sitrapon'Andriamanitra. Amen. Fanahana mpanompo ny tompontsoa an'Andriamanitra. Amen. Ny olona rehetra zay eo amin'ny Kristy ka tafaverina marina ao amin'ilay toerana izay namorona an'Andriamanitra azy sy sitrapon'Andriamanitra ho azy dia serviteur, mpanompo ny tanjon'Andriamanitra. Zay tonga rehetrarehetra amin'izay vakeo amin'izay Hébreux 2:10 tanisa ny olona malaza amin'ny finoana ny testamenta taloha. Fa reo rehetrarehetra eo dia tsisy mitady ho azy fa mitady ho Allah eo ambony. Azonao ilay établissement ny olona rehefa voovana ao anatiny tafiditry ny virus ao anatiny tsy mitady ny an'ilay sitraponina eo amboniny izy fa égocentrique. Za ny antony anaovako sitrapon'Andriamanitra ho ahy any zay le fahalovana ao anatin'ny raha olombelona. Ny antony anaovako an'izao ho ahy any. Io dia mafana ohatran'le boomerang reny. Ny boomerang rehefa atsipy lentanao dia ohatran'ny zavatra manotro zao, atsipinao zao verina any aminao foana izy. Na atsipinao ambony izy, na atsipinao ambany izy, na gauche na droite tsy ataonao verina any aminao. Ohatran'izay zany le izy ady afetsika raha olombelona tsy zao sy hoe ianao zao ianao zao nefa le flèche verina tiamika any. Ianao zao tompo aty amika any le izy miverina satria misy fahalovana any anatiko any. Izy le tantara teo amin'izay resaka Mosesy indrindra izy finoana nandava Mosesy ny tombontsoany. Ireo fialana amin'ny tombontsoa, fafoizana tombontsoa, fandavana ny intérêt satria ny intérêtko dia mifanohatra amin'ny intérêt an'Andriamanitra. Amen. Hoe tsy azo atao hoe za sady intérêtko ny intérêt an'Andriamanitra samy mitadiny samy faly samy faly. Non. Na ny azy na ny ianao mifanohatra ireo. Tsy mety ireo vao manompo ny intérêt anao ianao tsy matateraka sitrapon'Andriamanitra ary tsy afaka mahazo ny intérêt anao anatin'ny fanompoana sitrapon'Andriamanitra. Ozy izy le teny zay nambarantsika sy vavaketsika atao ambokiny Hébreux 2:10 Mosesy ozy izy finoana nandavany tsy ho atao hoe zanaka ny zanaka vaovao Farao. Nalolo mantso ozy izy hiara-hiaritra vetivety amin'ny olon'ny Kristy, hiara-hiaritra vetivety amin'ny olon'Andriamanitra amin'ny Kristy toy izay liba amin'ny fananana sy amin'ny fifaliana. Ao anatin'ilay tantara fantatritsika tsara zany tantaran'ny Mosesy izany. Fa ny position Mosesy, position na prince, position na andrina, manana zavatra rehetra, manana zay tiany, manana ny rehetrarehetra, fa ina zavatra natao ny elany sy ny laviny zay position andrina izay. Eo ihany koa le tantaran'i Jesosy za nandaona lanitra tsy nandaona lanitra ozy izy anaovako ny sitrapoko. Ny fiarahana amin'ny Kristy misy fandaozana, azonao fandaozana an'le position, fandaozana an'le toerana. Dia zay nataon'ny Mosesy tao amin'ny toerany intérêt, amin'ny toerany tombontsoa izy, tao amin'ny toerana zay azona zavatra rehetrarehetra izy. Fa ozy izy Mosesy nalony niara-niaritra tamin'ny vahoakanao. Rehefa nahita izy fampahoriana vahoaka ny reto zany ranako reto tsy mety ako zany. Lasa izy niary tamin'ny Egyptiany, rehefa niary tamin'ny Egyptiany izy maty le Egyptiany. Lasa izy natena ndositra osy Farao satria Mosesy namono Egyptiany. Ndana dia gavo Mosesy dia vonoiny Mosesy. Lay andriny lehibe tao Egypta, lasa mpiandriondry tany an-tany efatra. 7 taona Mosesy andrina tao Egypta. Tsy nahalala sakafo ratsy, sakafo tsara isan'andro, entraînement ny Egyptiany, makatsiriny amin'ny zavatra rehetrarehetra. Fa ny 7 taona manaraka tao anatin'ny fiainana fiandrasan'ondry. Tsisy zavatra tsara nefa dia eo fo miresaka amin'ny ondrika ianao, rehefa miresaka amin'ny ondry foana vadika ny mangazonao fa tena tsy nahoan'ny Mosesy sa fa nalony niaritra vita ray zay zavatra izay hoe tsara fa sitrapon'Andriamanitra mampidika izy
Tenenko ianao lazao ny akaikinao sao marikivy io. Fa sitrapon'Andriamanitra io tena zany tsy mampitika izy. Fa tena avaria amin'ny fiandrasana ondry mbola nasain'Andriamanitra ndray Mosesy eo ao zay sora aloha le kapa odinariny dita am'izay sora aloha le kapa saika le ody Mosesy miala ny kapa zany de hoandra solo dava voy ny oloko any Egypte maninona hoe za vao teo saika midiran-doza tamiko inandray miverena dava voy ny oloko any Egypte ary izy tena teneny mihitsy azao tsy anaiky anao zafara tsy anaiky anao zafara fandana voay foana de rehefa aveo koa mbola tsy anaiky anao koa ny Israely fandana voay foana le raha zany efa mission suicide le mission suicide efa lazay be melo fa mety tsy aomby fa mbola ndana ihany ianao fa zay sitrapoko zay mitiko de ndana fa za tsy afaka nipetrapetraka fa tena eo am'izay Mosesy matsiaro an'ilay zavatra maro mbola tsisy fahateram-baovao tamin'ny andro Mosesy fa nisy asa fanamasina tany anatin'ny Mosesy nanaiky am'izay izy hiditra am'le position zay inan'Andriamanitra azy Andriamanitra etono zay tomaty tsy hanao sitrapoko fa hanao sitrapo zay namiraka de lasa Mosesy nakany Egypte efa devitra be le izy fa nanaiky izy aloha de zay zava-dehibe amin'ny andron'i Jesosy tena zany mihitsy za tsy avy hanao sitrapoko rehefa miteny izy le sitrapoko de mila azonao tsara fa lahy Jesosy vatany ino miteny iny ray mantsy mety misy confusion kely any anatantsika hoe sitrapoko ahoana zazatra tsy anao sy ny ray de ray nga misy sitraponao sitrapon'ny ray indray fa misy ny Jesosy vatana de misy lay fanata ao anatin'i Jesosy iny lay Andriamanitra fa lay vatana sy le saina iny lay olombelona izay misay sy mandinika matsapa marary manana décision entireraka sisy lay miteny raha ianao na ny mandao ahy ianao lay vatana le corps et âme tao amin'i Jesosy lay miteny hoe za tsy tonga anao sitrapoko tsy sitrapon'le corps et âme fa sitrapo zay naniraka lay esprit velona taona asenao ihany koa zanak'Andriamanitra rehefa nandray transformation za zavatra zany tsy mety amin'ny olombelona ordinaire zany fa ny olombelona ordinaire ny mety amin'ny zay asony sitrapony foana zay asony tenany foana fa rehefa ao amin'ny Kristy ny olona nandray fahateram-baovao sy famerenana amin'ny lolo ny zavatra rehetra tao anatin'ny fanahy de tahaka an Jesosy ihany koa izy zay ny alalana fa fanahan Jesosy nao anatinao tsy avokoa ianao anao zay tianao sy zay sitraponao fa zay sitrapony zay naniraka anao izy ny tantara hoe misy fanaka oemboninahitra misy ny fanaka lambaraka misy ny fanaka ohatrao misy ny fanaka ohatrazao fa ny olona rehefa nandray marina ny asan'i Kristy de manao tahaka ny Maria hoe ty aho mpanampolotompo ho tanteraka amiko any araka ny tenanao amen za maniry ary zako mivavaka ary za magataka amin'Andriamanitra mbao haka izany izy fa rehefa azontsika izany zavatra zany de mora amintsika ny manaiky sy alalana tiam-pitondranatsika amen na ahoana io na ahoana misy fotoantsika mandalo aretana raha mbola olombelona égocentrique ianao mifantoka ny tenany foana ary mafoana ianao ary tolona amin'Andriamanitra foana ianao atateraka an'izay fisainanao fa fotoana ianao matsapa ny asan'i Kristy velona ao anatinao de afaka manolotra ny tenanao ianao raha mandalo aretina aloha Jesosy décision avy aminao mbola tsy anasitranao idia ao tanteraka amiko miaraka sitraponao reny tantaran'ny Mosesy io vaketsika teo io fa hatrany farany tena jereo ozy misy tena Andriamanitra zay milaza hoe Mosesy olombelona tsara fanandritra manerana zao tontolo zao fa tena mafy inona zao lelana io efapolo taona miainy fonenomenomana amin'io anao tsy afaka amin'ny démission za tsy hanao ntsony Andriamanitra tena trokosa tsy vita am'zany efa antitra ohatrazao fa efa roapolo am'izany taona mbola zany foana no tantana tsy isy fiainana mihiratra mihitsy le efapolo taona voalohany tany trano faro ihany mba nilamindamina fa valopolo taona ambiny ngidy fa tsy zany mihitsy ny tao apolo Mosesy tsy nahazo miditra amin'ny tany Kanana fantatrao ny antony
Fantatrao ny antony tsy mahazo hiditra an-tanana Mosesy noho ny amin'ireo zanak'Israely ireo nymenina zanak'Israely aiza misy rano hoentina ao aty zay efa fehitaona ty foana miodikoda zay efa leo mana foana isan'andro sao vao maraina dia mana gote mana sakafo atoandro mana mivokatra ny amin'ny orona iny fofony mana izy izay tezitra be Mosesy dia ozy Mosesy miresaka tamin'Andriamanitra Mosesy avao reto vahoakanao reto mitady rano reto be zao ny tenin'Andriamanitra da rehefa mivoaka teneno ry tendrombohitra ry amoaka rano mivoaka Mosesy dia tezitra be avy amin'ny alalan'ity tendrombohitra ty vanitianareo amoako rano velesiny tamitehana le tendrombohitra mivoaka ny rano fa ny antso azy Andriamanitra nanakapohana amin'ny tendrombohitra izy miteny kapo io ozy ataminao mitenena amin'ny tendrombohitra fa aza kapohana ny tendrombohitra vokatr'izay zavatrizay tsy mahazo miditra ny tankanana fa dia ireo le fietrena le fanekena le position tsisy ny grefy ty hoe rehefa ohatr'izay koa fa le kapohana eo le fa miaritra azao rehetra re zo zany hoe kely kapohana tsy kapohana fa hitanao le fo mihetry mihetry dia manaky satria za serviteur de l'Éternité mpanompo ny sitrapon'Andriamanitra mpanompo ny tombotsoan'Andriamanitra rehefa zay fonao tena milazanao ahen'ny asan'Andriamanitra ny anatin'ny fona raha isy hery asa ny anatin'ny foso fanahana fa raha vao mpanohitra isika raha vao mpitady ny tombotsoa atsika isika dia tsy mandeha amin'izay loha ny fiarantsika ny tompo zany fianarana be dehibe areo zany vakio inao hebreo toko farangy amby folo tantarany Abrahama milanao ato amin'ity tany mihavanao ty maty ny dadany avy maty Terara iny dany amin'izay anao mandeha moledôly mihavanao rehetrarehetra fa dany ianao mandeha deklaro alehantsika tsy haiko mbola hoity eo fatao fotsiny entana aloha atoroko tsikelikely eo tsy fantatra zany hoe andeha hoaiza nandeha hoaiza fa zay hoe atoroko tsikelikely dia lasa mibataina ny entana dia nanaraka Sarai koa nanaraka zany nampatonga Sarai tena namindran'Andriamanitra fofona misy fomary Sarai manao teo foana satria Sarai tena nietsy any koa jerenao manomboka misy sary le position amin'izay ao anatin'le izy any koa ny position an'Andriamanitra dia ty Abrahama dia ato ambaniny aty Sarai manaiky na dia tsy fantatry Sarai any le ko le fandresentahatra sy le conversation ny firesadresan'Andriamanitra sy Abrahama da hoentiko ianao arianao mandeha lasy Abrahama miaraka mienta kely sa maro anao firenenanao lehibe efa miozanaka tsisy na ray any na atody any mbola tsy ao fa zanao anao fireny servir l'Éternité reo olona masina rehetrarehetra jereo misy zanak'Israely manompo ny anterena mahametry mitady sy asoa setiny foana malaky toko fahatelo inonareo soazosika tsy nampontsika n'Andriamanitra sy nandehanantsika araka ny didiny zany ny olona rehefa égocentrique inona soazosika tsy hitako dia misy hafa kosa tetsy mitokana dia misy tantarana olona roa tahaka zay atao anatin'ity baiboly ity ny anankiray égocentrique ny anankiray le mitady zay asoa sy le mapety amin'ny fiainana lay mbola miaina ny fikoritana toerana fikoritanana position fa ny anankiray kosa nefa nokasian'Andriamanitra dia manaky an'Andriamanitra ny aleha na dia tsy takatra ny sainy ary na dia mahalahy azy na dia manindrona azy na dia tsy azony ary zay ilainy na dia tsy tanteraka raha sitrapony na dia tsy tanteraka raha mahafinaritra anazy na dia ny hafaratoa ambiny izy toa tsy maninona androany dia ilaza aminantsika mpanompo ny tombotsoan'Andriamanitra fa tsy mpanompo ny tombotsoantsika manekely hoentiny manekely izy lohany metraio ny toerana zay namoronana anao ina zavatra iananao ankehitriny tsy takatra ny sainao dia neny Jesosy enao ny loha za tsy tonga ary nateraka sitrapoko fa sitrapony zay ny antso
izy ny miantso atsika, izy ny mamolavola atsika, izy ny manao atsika arak'izay tia, arak'izay mahafinaritra azy, hoentiny amin'izay tia, hoentiny amin'izay mahafinaritra azy. Inona ny anjaranao? Miteny fotsiny hoeto amin'izay tianao azy Jesosy, hoeto amin'ilay fahavokarana itiavanao azy. Raha mbola mipetrapetraka ny ilanao mipetrapetraka azy. Raha mitsangatsangana ny ilanao tsangatsangana azy. 7 taona Mosesy mipetrapetraka miandrondry. Zany hoe période an'Andriamanitra. Fa io koa raha tonga dia hoe lazaina hoe tena ianao topitarika ny Israely taitaitra io maitra ataotsika. Izy hoe misy zavatra ohatran'izany ohatrany hoe sitrapon'Andriamanitra nefa tsy sitrapon'Andriamanitra fa sitrapontsika. Ohatra zany hoe za zany hosorana hoe tena za zany pasteur tonga dia taitra be otoritsika manerana folarantsika. Fa mbola hiterihako foana zany. Zany te hanao an'ilay izy fa tsy zany te hiaino an'Andriamanitra sy te hanaraka an'ilay planin'Andriamanitra. Hitantsika hiendrika menina, hitantsika anaiky. Izay hiainanao ankehitriny dia miresamin'Andriamanitra. Za mpanombono tombotsoana. Azonao hoe izay afatra izay. Hitantsika tsangana dia efa afaka ankehitriny arak'izay angarantany tompony. Raha maniry ary mavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany, ny talata amin'ny 12 ora sasany, ny alarobia amin'ny 12 ora, eny Antsahamanitra 100 metatra ambany fijerena fety, trano Gribege amin'ny ankavian-dalana. Tongava soto.